hitantsika tsara be zay secret aza misalasala fa manatona eo amin'ny magasin Betty Antirabe adresse Saint-Peter Soda na Antsony 03801 666 25. Bravo. Dia sandarana kilo isika amin'izay maraina izao mahery valo minitra ny amin'ny valo orona maraina angaty izy ny resadresaka raha mbola manavahiny ihany isika araka ny resaka tamin'ny malimo izany mahakasika ilay fiofanana momba ny fiompiana dia tonga eto mihitsy zareo indrindra ihany koa mifampifana ao anatin'izay fampiofanana izay dia efa hoe mitady hoany izy io hoanareo zay mbola varimbarina androany anatiko afaka piso misy an'izay formation izay fa naizany aloha tonga tsy miarabana matesa ndao arabaina izy mirala mialakareko miarabanareo aloha tonga sy ohatra anaty fandarana amin'izay maray izao zareo rehefa ampifanantsika fa melohan'izany hoe ndao resaresantsika ry zareo anao sy ahoana sy ahoana zay fampifanana izay misy ny fifanana momba ny kisoa ihany koa ny akora dia ny akoa misy karazany misy le kokombo zay malaza be ihany koa amizao nareo teiompy am'izy reny dia misy ny fampifanana ihany koa ny akofakarana sy ny manatody lava fa tsy hoe ary ny koa koa fa
rehefa miafika an'izay fampiasana zay reo dia azo vokatra mahafinaritra. Zay resaka saiko aloha mahakasika an'izay a fanina momba ny akoho sy ny manodidina any zay. Alohan'ny resaky an'izay aloha mipetiky programme aloha programmatsika zany manao androany atao sabotsy androany tsy mifana amin'ny akoho gasy sy koa fankalava ny sabotsy soana mipirikina mara dia entirina moa zany nofa apikina momba zay pipina akoho zay sy mikasika ny finomana tsika ny amin'ny mpiandroandroany ity hoe sy ataotsika ho vadinasa fotsiny ilay fiompiana fa tena ataotsika fotoky velomana mihitsy a izay hanetanana ianareo rehetra mbo tonga maro a anatrika ity fanana izay karakaraina ity a ny amin'ity androandroany ity zany a aza velan-dalo fotsiny fa mivalala tompoko a romandry ambavara izandrany arakasy evatsy resantoka hoe inona fina zany tena ampifanana n'izay hoe tonga ifana zay a iza mahakasika le sakafopirako malaza be ny akohorina akoho gasy a mitsirony a mirony a ahoana zay hoe fampifanana zay a le moko karazana ve sa misy a ny fanatsarana na hoe fiompiana koa no hatsarana ndao azavana nypiany inona sina zany ny mpanakohatra mety fanany olona tamin'ny kely ka tamin'ny fahalehibe anazy a inona sina fitafita isan'ny torohevitra mety ho an'ny olona rehefa avy mifana izy araka zany zany dia araka manoatsaraina anazy zay a dia maro be tokoa ny zavatra pitsipitsiny izay mbola tsy fahita amin'ny olona tamin'izay mihitsy a ho avoakana io amin'ity androandroany ity a tsy ambaratelon'izay resaka fiompiana akoho gasy no atsaraina izay raha tsy ilaza fotsiny sika ny amin'ny hoe resaka tranona koa manahoana ny fitodiky ny trano sy ny sisa ny fahasalaman'ny koa eo ihany koa ny ataotsika hoe conduite de l'élevage na ilay endrika fitondrana fiompiana